Taratra mahakasika ny fanamarihana ny fetin'ny fahaleovan-tena tamin'ny andron'ny omaly ny gendarmerie pirenena ankoatr'izay nitondra ny fomba fijeriny mahakasika ny fanatanterahana ilay antsoina hoe opération coup d'arrêt any Atsimo sy ny zavan'izao tany eto Masina tany ny colonel Rakotoarson Antony. Vokatry ny fanosehana noho ny fahamaroan'ny olona nahatonga reny tranga mampalahelo omaly teny Mahamasina reny fa tsy misy idiram-pitandron'ny filaminana velively hoy ny colonel Rakotoarson Antony talehan'ny filaminana sy ny angom-baovao ao anivon'ny gendarmerie pirenena raha nitondra fanazavana mikasika ity raharaha ity. Mitsakitsahan'ny polisy gendarme voalaza fa polisy dia izay no nahafahan'ny olona tena variana be mihitsy zao hoe ianareo ve dia mino ny zavatra zany tsy izany ny zavatra nisy teo ho an'izay tany fa dia tena bousculade tsotra fotsiny ny zavatra iny misy an'ilay fouille nataon'ny personnel ny présidence dia le olona nefa te hiditra malakilaky le spectacle nafana tsara misy ho an'izay tany nahita fa tena nafana tsara ary tsara daholo artiste dia izay no natonga le bousculade natonga le olona ny anjera dia misy an'ilay misy maty anakoa manapalelo dia misy an'ilay naratra anankisivy le olona ny fanosika le olona le alika inge ho an'izay nety le alika ny voalohany misy an'ilay zavatra iny amin'ny vavany. Fahombiazana kosa ny opération coup d'arrêt izay natao tany Atsimo nanomboka ny fitozona lasa teo. Azo lazaina fa misy fahombiazana izy, fahombiazana lehibe mihitsy satria raha natomboka tamin'ny 7 juin teo le izy dia nisy an'ny cas de vol de bœuf recensé tonga taty aminay dia folo fotsiny amin'io ray ihany ny cas de vol massif ary io cas de vol massif io ary récupéré en totalité les omby very misy an'ny omby very misy 1235 dia ny récupéré 771 eo amin'ny taux de récupération zany amin'ny 63% eo dia akoatran'izay tamin'ny fisafona le toerana izay fanasitrina omby alatra toerana maromaro dia natratra 844 efatra amby efapolo sy valonjato nisan'ny omby nirofona zany sambory nirofona tany amin'ireny toerana fanasitrina omby alatra reny nisan'ny dahalo arrêté zany hatramin'izao dia raiky amin'ny telopolo hatramin'ny nanomboany opération ny dahalo maty kosa dia mahatratra 2 ny aty amin'ny force de l'ordre kosa misy gendarme anankitelo no naratra. Nanao tatitra mikasika ny raharaha basimborona tratra tao Tomasina ihany koa ny gendarmerie pirenena. Ny fusil de chasse hita tao am-port nisy ihany koa eo amin'ny 700 sy 300 cartouche. Ny raiky amin'ny telopolo May dia nisy koa fahitana 270 fusil de chasse dia 200 cartouche. Le cartouche l'orivo mariako fa tsy mitovy amin'ilay basy fa cartouche long rifle. Nandeha ny enquête araka ny tokony ho izy nisy teo amin'ny 50 teo ny olona nalaina am-bavany, nisy teo amin'ny 70 teo ny perquisition natao nisy teo amin'ny 5 zao ny olona voatana ponja. Dia farany fanamarihana tiako atao dia zay lazaina koa hoe atteinte à la sûreté de l'État tsy midika koa hoe coup d'État. Tafiditra ao anatin'ny ady amin'ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana mahery vaika izao ezaka ataon'ny gendarmerie pirenena izao.